zany sabotsy taona 24 fotoana lehibe zay natokana hitondranam-bavaka ny firenena amin'ny fifidianana zay ho avy izao ary hitondranam-bavaka koa ny candidat Pasteur Mayol izay irotsaka ho filoham-pirenena nataon'ny fiangonana izay nanokana fotoana mba hitondranam-bavaka ny Pasteur Mayol ny candidat. Nanasana ireo fiangonana rehetra na ny zokiny na ny jandrony, nanasana ireo antoko politika, nanasana ireo fiangonana maro samihafa na ny silamo zany na ny malagasy rehetra na ao aza mpadala ny fomban-drazana. Dia ny tontolo sain'androany izay efa nipoam-pivavahana izay mba hitondranam-bavaka ny candidat Pasteur Mayol izay satria efa tafaperaka soma tsara tamin'ity herinandro ity ny taratasy filotsako fidiana dia matoky sy manantena fa dia mba andeha amin'ny hitsiny, andeha amin'ny marina, andeha amin'ny filaminana ny fifidianana eto amin'ny firenentsika mba hanarenana ty firenena malagasy ity. Ny programan'asa zany dia mazava ho azy hoe Gideona fandresena fahantrana dia zavatra telo ihany zany ny ampitina anazy dia ny hoe miady amin'ny fahantrana satria miletika lalina amin'ny fahantrana ny boka malagasy ny firenentsika izany. Dia ametraka izay tany tandalana izay satria ny tany tsy tandalana dia tsy afaka ny androso ihany koa. Dia ny farany moa zany araka reny ambarako reny dia ny amerina ireo nositsika fatinite reny sy ny hitrandraka ny herem-pirenenantsika eto malagasy ka hozaraina mitovy amin'ny firenena izay mitrandraka azy ny atsasany ho an'ny tombontsoan'ny firenena tsiraray avy izay hiara-iasa amintsika ka hitrandraka anjanarenantsika zany. Izany hoe aompana amin'ny fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany zany ny fampandrosoana ny firenentsika ity manomboka amin'izao ka ireo arenan-kibon'ny tany ireo no zaraina tsy miangatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra ary avy amin'ny arenan-kibon'ny tany io ndray no anaovantsika ny fambolena sy ny fiompiana izay atao hoe dimy mivady polisan-jaton'ny malagasy dia anatin'izay tantsaha izay ka avy amin'ny alalan'izay arenan-kibon'ny tany indray izay zany no entsika hampandrosoana ny firenena fa tsy miainga amin'ny fambolena sy ny fiompiana intsontsika satria ny fambolena sy ny fiompiana dia vitsy dia vitsy ny entana ondrantsika ny ivelany ny vokatra ondrantsika ny ivelany raha oharina amin'ny vola izay anafarantsika entana ny ivelany ka mampitotongana be ny sandabolantsika malagasy io. Fa raha ny arenan-kibon'ny tany indray no ifantoantsika malagasy satria io ny azakazany firenena matanjaka ito amintsika mba mandroso ny firenena dia fehezintsika amin'izay io amin'ny fotoana izay atongavantsika eo amin'ny fanjakana izany mba ahafahan'ny malagasy mandeha amin'izay filaminana sy fiadanana ary mba handroso ny firenena malagasy.